mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamirahaba antsika rehafako tratrity zoma fahavalo amby roapolo ny volana novambra ity. Ny mofana izay voalahatra antsika dia ny firazan-tsaramaso araka ny likalika toko faraika amby roapolo, lioka toko faraika amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo, lioka toko faraika amby roapolo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsy mbola tonga izany rehetra izany dia hisambotra anareo izy ka hanenjika ilain'olotra anareo amin'ny sinagoga sy ao an-tranomaizina ka hoentina eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo no nianarako. Dia ho tonga ho vavolombelona aminareo izany koa aoreno am-ponareo ny tsy hevitra raha teo izay havalinareo. Fa izao no hanome anareo vava sy saina izay tsy azon'ny fahavalonareo rehetra faliana na resena. Ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny ralahy ny havana manjaka izy ianareo, koa ny sasany aminareo dia ho vonoiny ary ho halan'ny olona rehetra ianareo no nianarako, nefa tsy hisy hoverina dia singam-boly iray eo amin'ny lohanareo aza. Amin'ny faharetanareo no hatanareo ny ainareo. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Amin'ny faharetanareo no hahatananareo ny ainareo. Amin'ny faharetanareo no hahatananareo ny ainareo. Miresaka momba ny faharetana, ny fikirizana, Jesosy amin'ity andinitsoatra masina ny tehiriziny Luka ho antsika ity, ny amin'ny faharetana. Miteny hoe faharetana moa na ny toetra hoe maharitra dia fatatsika fa zava-dehibe eo amin'ny fiainana andavanandro ny olona. Tsy eo amin'ny lafiny ara-panahy ihany, amin'ny lafiny ara-pinoana ihany, fa na inona dia na iza na inona tiantsika ka ho tsara dia ilana faharetana. Tsy misy olona manam-paharetana, tsy manam-paharetana nefa hahavita zavatra tsara. Fa ny faharetana, ny fikirizana, ny fikikirana no mahatonga ny olona mahavita zavatra tsara, mahatonga ny olona mahavita zavatra araka ny tokony ho izy na araka izay tanjona tiako tratrarina. Io dia efa nitezan'ny Ntaolo malagasy antsika mihitsy. Efa nitezan'ny Ntaolo malagasy antsika mihitsy ny amin'ny atao hoe faharetana. Ndeha ataontsika hoe mijery ireo Ntaolo talohantsika namboatra an'ireny tanimbary be ny Betsimisaratra ireny. Ny faharetana nanana izy ireo, tsy hoe nanana engin izy tamin'izany fotoana izany na nanana fitaovana vaventy, fa dia niangady teny am-pelantanany ny herintsandry no nahavitany zavatra tahaka ireny, ny fikirizana, ny faharetana. Nanao ireny ady vory izay firisosona manodidina ny tanàna maro, manodidina Antananarivo ireny, niaraka tamin'ny vavahady vato matevina, misy ara manana hatramin'ny hoe vato boribory manana sava-iva hatrany amin'ny 2 metatra. Tanàn'izy ireny nanaovana ireny fasana isan-karazany tranainy ireny, niala faharetana sy fikirizana izy ireny. Mampatsiaro koa nandeha ataontsika hoe ny amin'ireo tany ivelany aza raha ho an'ny tanora ho an'izay namaky ny bokin'ny Harry Potter nosoratan'ny Joanne Rowling tadidintsika, 3 moa zany no orinasa 12 izay mpamoaka boky 12 na toy ny Joanne Rowling nitondrany an'ity asa soratra antsoina hoe Harry Potter ity, fa tsisy nino ny olona. Tsy kivy izy, nandeha izy voalohany, nandeha nitety mba hahavoay ity boky ity, tsisy nino ny olona, fa nanantena foana izy. Andininy faharoa dia nandeha indray izy, fahatelo, fahaefatra, any amin'ny fahatelo ambin'ny folo izy vao nisy mpamoaka boky vao nanaiky ny hoe eny ary ho avoaka ny boky ty asa soratra ity. Raha tsy nikikitra izy any amin'ny fahatelo ambin'ny folo, nefa fatatsika ny lanjan'ny tantaran'ny Harry Potter rehefa navoaka boky ilay izy, satria nikikitra izy. Fatatsika ny tantaran'ny Nelson Mandela 17 taona nikatra, satria nikiry, naharitra ny tantarany. Ataontsika hoe Sylvester Stallone sy ny lalaon'ny horonan-tsary fatatsika, ohatra hoe ohatra hoe fatatsika ohatra hoe ny film nalalovany dia Rambo ohatra. Rambo dia iny moa ny ahafantarantsika ny Sylvester Stallone, izy mbola voaingana kely iny, tsy mbola tia raha sy tia sao tia amin'ny taona
valopolo ve i Rambo fa ny filma nolonan-tsary talohany de isan'ny voalondohany nataony de lay ataontsika hoe Rocky nisy taloha keliny zany ihany fa aty amin'ny taona 2020 efa nisy ihany fa niarahany tamin'ny zavatra fa tamin'ny olo-kafa fa aty amin'ny taona de ataontsika hoe 2020 vao namoaka ny Rocky Sylvester Stallone fa napetritra tamy de zao izy ihany nanoratra an'ilay scénario rehetra, tsisy nanaiky ny olona hoe rehefa nentiny tany aminy ilay tantara de tsisy nanaiky ny olona, tsy nisy producteur nanaiky amoaka ny ale horonan-tsary satria izy ihany no te hilalao azy. Ny olo hoe tsy ahoana koa ianao ve de keny ty asa soratra ty tsy manina ty vidinay $100,000 fa izao tsy ianao milalao azy fa olo-kafa, tsy nanaiky mihitsy Sylvester Stallone za ihany milalao an'io. Zay vao manaiky ameny $34 $430 mitany am-paosiny fa nitety producteur maro izy fa nanantena foana izy ary natoko foana nikikitra izy fa nahazo izy ny farany. Dia iny fatatsika ny tantaran'ny Rocky Balboa. Be de be ry ohatra azo raisina fa inona moa ary ny tena mahatonga ny fikirizana sy ny faharetana ao anatin'ny olona. Nahoana ny manam-paharetana ny olona amin'ny andavanandro mbola resahantsika aloha, nahoana ny tena manam-paharetana, nahoana reny olona be de be olo-tsoky reny, nahoana reny olona manana fikirizana reny, nahoana izy reny manana fikirizana. Nisy scientifique anankiray antsoina hoe Kurt Richter any amin'ny taona 7 Kurt Richter de nanao fanandramana naka voalavo be de be izy, rehefa naka voalavo be de be izy de nampidiriny tao anaty fantsona ataoko hoe ao anatina koveta fa fantsona moa nampiasainy de nalainy ny voalavo reny de nasitriny tao, navelany tao anaty rano tao zany nataony zay ahafaty andrano azy. Dia ndraiky ny expérience voalohany na ny fanandramana voalohany de nalefany tao reo voalavo reo, tsy nihoatra ny 5-10 minitra de maty andrano lay voalavo, ny ankabeazany. Fa izao kosa ny fanandramana nataony, nisy voalavo nalainy, rehefa nalainy reo voalavo reo zany hoe nataony tao anatin'ny rano de rehefa tena akaiky ho faty an-drano iny de nalainy de nifafany de nidioviny de nikarakarainy dia naveo naveriny tao anaty rano. Reny voalavo naverina fanondrony tao anaty rano reny dia naharitra adiny 80 ora mahery vao maty. Raha ohatra ka lay voalavo zany, lay voalavo narotsaka voalohany, tsy voalavo mpanandramana fa reny voalavo sauvage reny, nalatsaka tao anaty rano voalohany 10 minitra de maty. Fa izao rehefa nalatsaka tao kosa le voalavo ka navoaka tao anatin'iny iny rano iny, efa tena akaiky ho faty mihitsy izy zany, akaiky ho faty an-drano de avoaka ao de fafana tsara de karakaraina de aveo averinao ary rehefa averinao izy de maharitra 80 ora izy milomano mandra-pahatenany vizaka ny tanteraka. Inona ny dikan'izany? Inona ny tao an-tsainy? Inona no navoakany Richter tao anatin'izany? Tsotra be, ny fanantenana. Ny fanantenana no nahatonga lay voalavo niaritra. Satria tamin'ny voalohany izy tsy nahana fanantenana mihitsy hoe tonga de zay no izy 10 minitra fa rehefa navoaka tao izy efa akaiky ho faty, navoaka tao de nahatadidy izy hoe aya tafavoaka aya mety ho tafavoaka ihany atao anatin'ity zavatra sarotra ty, rehefa nikarakaraina de rehefa naverina tao izy de lasa nanana faharetana satria nanana fanantenana izy. Ny fanantenana dia mahatonga ny olona manana faharetana, zavatra siantifika zany lay izy fa tsy hoe inona akory, tena ny fanantenana de mahatonga ny olona manana faharetana. Zay mahatonga lay mpanoratra amerikana anankiray raha tsy diso Rick Snyder nanoratra boky Handbook of Hope, tsara lay boky tsy voanakaingana kely nanoratana azy raha tsy diso angambany de vadivadika am'ty taonjato am'ty amin'ny taona 2000 ty naorina kelin'izay ary zay miresaka tsy de lafo loatra le izy eny $170 dia miresaka lava momba ny fanantenana hoe ny mahatonga ny olona manana faharetana, mahatonga ny olona de zao ny fanantenana. Ary raha tianao ny ananan'ny olona faharetana ao anatin'ny zavatra sarotra dia mila omena fanantenana izy.
eo no mahasamihafa mitodika amitsika kristianina. Ny fanantenan'ny voalavo tsy mitovy amin'ny fanantenana kristianina akory. Fanantenan'ny voalavo espoir, ny fanantenan'ny kristianina espérance, ary ny fanantenana kristianina de zao ny fanantenan'ny kristianina sy ny fanantenan'ny olombelona koa aza dia miorina amin'ny antsoina hoe finoana. Raha mamaky tsara ny fijerin'ny Paoly isika any amin'ny Romanina toko 8 dia i Paoly manazava tsara mihitsy fa ny finoana no miteraka ny fanantenana. Ny finoana an'Andriamanitra, ny fahatokiana n'Andriamanitra no miteraka ny fanantenana. Ary Paoly manazava ny manokana any amin'ny Korintiana voalohany toko 10 de Paoly miteny manao hoe maharetinareo, aza miova, mahefabe mandrakariva. Any amin'ny toko 7 amin'ny Korintiana voalohany toko 10 Paoly miteny an'io. Ny antony de zao, rehefa avy ny tanisy Paoly ny momba ny fitsanganany tena maty, ny momba ny fiaviany Jesoa, de zao zay izy vao niteny noho zany aza miova, mahareta, aza miova, mifikira amin'ny finoana. Nanome fanantenana zany aloha Paoly. Zay no fatro Paoly io, manome fanantenana izy hoe jerenareo tsara fa Jesoa mbola ho avy, iny tompontsika iny mbola ho avy izy iny, mbola ho avy ny fitsanganany tenany maty. Hitanareo fa andova fiainana mandrakizay isika. Zay izy vao niteny hoe noho zany manana faharetana. Ary Jesoa koa de manazava an'izany mihitsy. Eto koa ny tenin'ny Jesoa manao hoe ho hitanareo tsara fa zao ny zavatra azo anareo, handalo zavatsarotra ianareo, ho tsarainy ianareo, ho alan'ny olona rehetra ianareo, na ny havanareo, na ny raitapo aminareo, na ny namanareo, hivadika aminareo, ary ho vonoina mihitsy ianareo. Fa saingy zao nanome fanantenany Jesoa, nanome fampanantenany Jesoa manao hoe ova volombeloka ianareo. De izao aorena am-ponareo fa izaho Jesoa no anome anareo vava sy saina izay tsy ho azo ny fahavalonareo rehetra valiana. Zany hoe nanome toky Jesoa de lasa nanana fanantenana ny mpianatra. Ravako malala zava-dehibe ara ny fanantenana no mahatonga atsika mahajoro ao anatin'ny zavatra sarotra. Ny fanantenana zay avy amin'ny finoana an'Andriamanitra, finoana an' Jesosy Kristy mpamonjy. Ny teny hebreo zay, ny teny grika zay ampiasain'ny Luka eto, raha miteny izy manao hoe fanantenana, raha miteny izy manao hoe faharetana amin'ny 9 amin'ny faharetanareo, upomone ny hoe faharetana eto, upomone ny dikany teny hoe upomone de zao lay tsy fiovana ao anatin'ny tanjona, maso any am'le tanjona mandrakariva, ary misy zavatra nefa manelingelina an'lay tsy atratrahana an'lay tanjona, misy fangiry firiana, misy zavatsarotra, misy zava-manahirana, misy fandrika, fa izao tsy miova mihitsy. Zay lay upomone. Na inona mety ho fahasarotany zavatra lalovana de zao ny hoe upomone de zao maharitra ao anatin'ny tsy fiovana ao anatin'ny zavatsarotra. De eto Luka miteny hoe raha toka maharitra anareo am'izany zavatra izany, na inona sedranareo ka maharitra mibanjana mandrakariva ny tanjona de ny fanjakan'Andriamanitra, tanjona de ny fahatongavana ao am'izany fanjakan'Andriamanitra zany, de zao maharitra anareo. Fa ny faharoa zay lay voambolana ampiasain'ny Luka eto, raha miteny izy manao hoe atananareo dia kitaomay, lay teny hoe kitaomay dia milaza zavatra azo, ohatrany hoe nahazo loka, ohatrany hoe nahazo zavatra, ohatrany hoe obtenir ny teny frantsay, lalina kokoa noho zay ary tsy hoe nahazo zavatra fotsiny fa ndraindray ara ny kitaomay de ilazana koa hoe nahazo vady, nahazo vady, ohatra hoe nahazo vehivavy ho vady, zay ny kitaomay. Mampatsiaro ny tenin'ny Ntaolo Malagasy manao hoe zay maharitra vadin'Andriana, kitaomay, zany hoe nahazo vady, nahazo vehivavy vady tsara tarehy, ohatra zay ny hoe kitaomay. Eto zany zay ombolana zay tiany Jesosy zany de ny hoe raha ohatra ka maharitra ianareo dia io ainareo io zay lasa toy ny azonareo ho toy ny fahazahoan-javatra, toy ny mahazavatra sarobidy ianareo amin'io ainareo io. Zany hoe ny tiany tenena manao hoe misy tsy hoe aina koa raha le izy fa fiainany, tena fiainany.
Ary raha mamaky tsara ny andininitsika de zavatra roa no nitrangana ny didina ny eo andininy io. Ny voalohany dia ilay fanoharana momba lay vehivavy zay nandatsaka frantsa kely roa. Io le modely alain Jesosy zany hoe io le lasitra laitsika tahaka hoe faharetatsika tahaka n'ity vehivavy zay nahafohy frantsa kely roa ity, hoe nahafohy ny zavatra rehetra zay nananany rehetra de nomeny ho an'Andriamanitra. Zay le faharetana tadiavina. Faharetana tadiavina de zao lay fahafohizatena, lay fahafohizana ny misy zavatra be deaibe misarika anao, hiala am'ilay tanjona, hiala am'ilay fikasana, hiala am'ilay finoana, hiala am'ilay fitiavanamana, hiala am'ilay fitiavana an'Andriamanitra. De zao nefany itakina fahafohizana, fahafohizatena, fahafohizana ny heritsaina, zay voatratra lay tanjona. Ifanjakan'Andriamanitra io zany, io lanitra io de tsy io marina fa nomen'Andriamanitra antsika izy fahasoavana, saingy sao ilana fiaretana, ilana fiainam-bavaka, ilana fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Fa ny faharoa de Jesosy koa nampibanjina ny mpianatra am'ty faharetany ty, andininy fahadimy, nampibanjina ny mpianatra ny tempoly hoe jereo tsara lay tempoly, fitanareo io voaravaka tsara io, vorava io tsisy heviny io. Zany hoe ny tian'ny tompo koa dia ny olona manam-paharetana de tsy hoe mahafoy ihany, tsy hoe miaritra ihany, mahafoy mety manaiky tsy anana mihitsy aza, mety manaiky toy ny tsy misy mihitsy itsony aza ny zavatra ilaina mety ho tsy ananana mihitsy. Fa ny faharoa de zao taomon'i Jesosy koa tsika atsiaro hoe lay fakam-panahiny materialisme, le hoe tsy ankina amy zavatra tsara, tsy ankina amy zavatra mahafinaritra, ndraindray mety be deaibe ny zavatra mahafinaritra manintona atsika de mahatonga atsika tsy manam-paharetana, ndraindray ny zavatra mahafinaritra ny maso, mahafinaritra ny sofina, mahafinaritra ny saina, mahafinaritra ny vatana, ndraindray misy zavatra be deaibe mandalo tahaka reny, zay mahatonga ny tompo hoe tandremo tsara sao variana mijery le tempoly voaravaka tsara ianareo. Fa izao ndraindray misy zavatra tahak'izay manintona atsika ka mahatonga atsika tsy manana faharetana amin'ny finoana. Rehafako malala amin'ity andininy ty ara de mampatsiaro Jesosy fa efa akaiky ny farany, efa akaiky ny farany. Lay teny latina nazahoana ny teny hoe fanantenana, ny espoir, ny espérance dia spero le matoa-teny, spero, ny espérance de zao participe présent ny teny hoe espérance ny teny hoe spero. Izay milaza zavatra hoe toy ny ankehitriny, milaza zavatra mitohy. Zany dia raha tianao ny anananao fanantenana, raha tianao ny anananao fanantenana ka mahatonga anao manana fikirizana sy faharetana de zao aza variana any amin'ny lasa, aza variana any amin'ny lasa, aza variana tany amin'ny tsy nentina ataonao fa mibeba, aza variana any amin'ny fampanjiny ankehitrininao hoe Jesosy de ankehitriny, Jesosy miaraka aminao amin'ny ankehitriny, Jesosy miaraka aminao mamakivaky anao amin'io avinao io. No zany dia aza manaiky resy, aza manaiky kivy. Fa mahatonga atsika tsy manam-paharetana de zao satria tsika ndraindray variana tany am'le lasantsika, variana tany am'lay tsy fahombiazan'ny lasa, variana tany am'lay tsy nentina tao, zay mandrakariva ny fakam-panahy ataon'ny Satana, ampangainy mandrakariva am'lay lasantsika isika, ampangainy mandrakariva am'lay tsy nentina ataontsika isika, de variana de lasa tsy manana fanantenana intsony. Adiny ny famelan-keloka nataon'i Jesosy, adiny ny famindrampon'i Jesosy, adiny ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa ny zava-dehibe de izao matokifa tiany Jesosy ianao, ary Jesosy de zao io ankehitriny io Jesosy, zao ankehitriny zao Jesosy, eo akaikinao Jesosy, te hamela ny heloka anao Jesosy, te hanasitrana anao Jesosy, te hitondra anao amin'ny fiainana tsaratsara kokoa ankehitriny ary hatrany ny fiainana mandrakizay mihitsy ary. No zany dia manana fanantenana. Rehefa tsy manana fanantenana zao tsy manana faharetana. Eto ary Jesosy de mampiomana antsika rehafako malala. Fa izao ho avy izy, ho avy ny am'izao andro antsika zao ny zavatra sarotra lalovan'ny mpino, efa fanomanan'i Jesosy fa ho avy izy, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ireo famantarana be deaibe zay mitranga etsero de ahafantaranao fa efa akaiky izy. Efa akaiky izy, misy adi-pirenena, aretina, epidemia, mikorotana ny toetrandro, be deaibe ny zavatra efa hitantsika. Ngamba misy itemana hoe ka ohatran'ny efa zany foana ange ny tenenina, ohatran'ny tsy efa ngamo zany vao zao ho taona 1 amby roapolo sy 5 amby roapolo sy 1000, 20 sy 2000, vao taona
valopolo fa tsy efa nitoriana ve zany tany amin'ny taona arivo tany amin'ny taona dimanjato tamin'ny andro Jopitera tsy efa nitoriana ve zany eny tokoa efa nitoriana zany 4 taona zao nitoriana zany fa zany 4 taona zany ange kely de kely raha oharina amin'ny taonany zao tontolo zao raha oharina amin'ny taonan'ny univers na ny erana manontolo kely ange ny 4 taona kely de kely mihitsy efa 4 tapitrisa taona ange ny taonan'ny univers ary ny taonan'ny olombelona eto ambonin'ny tany efa 7 tapitrisa taona kely mihitsy zany 4 taona zany nitorianany zany ho zany aza mieritreritra hoe efa lava be nitorianany zany tsy lava be zany voaingany zany voaingana 4 taona monja oharina amin'ny taonako sy ny taonanao fotsiny 70-80 taona ange taonan'ny de ohatrany hoe lava ny 4 taona izay natongavan'i Jesosy teto fa tsy lava mihitsy zany raha oharina amin'ny taonany tany raha oharina amin'ny taonan'ny olombelona raha oharina amin'ny taonany zavaboary kely de kely mihitsy zany 4 taona zany noho zany dia tena ankehitriny mihitsy raha miteny hoe izao isika de hatramin'ny 4 taona mihitsy eo hoe izao ankehitriny zao de tokony ho fantatrao fa efa akaiky Jesosy maharitra ve ianao maharitra mbanjina ny fanjakan'Andriamanitra tsy miala amin'izany fibanjinana ny fanjakan'Andriamanitra zany fibanjinana ny famelan-keloka fitiavana namana fitiavana an' Jesosy manoloana ny rendrarendra manoloana ny zavatsarotra mahafoy ve tia namana ve tsy voasariky ny rendrarendra ve afaka malala miandrenao ny fanjakan'Andriamanitra loka zay teneniny lioka tsara mihitsy eto hoe miandrenao kitaomay azonao atao tsara mahazo an'izany fanjakan'Andriamanitra zany efa nomenanao zany ankehitriny fa izao manana faharetana ao anatin'ny zavatsarotra aza kivy aza miova na ao ny fahakalana na eo ny rendrarendra na eo ny zava-manahirana de zao mifikira amin'ny finoana fa izay maharitra amin'izany fijanonana amin'ny finoana fitoerana amin'ny finoana fitiavana an' Jesosy zany no mandova ny fiainana mandrakizay tsy ny fiadanam-po omeny ny toy vavakisika tombo misorona ianony amin'ny soratra masina zay manazavanay fa ilana faharetana ny fanarahana anao manoloana ny sarotra manoloana ny rendrarendra manoloana ny zava-manahirana manoloana ny fitaka zao tontolo zao de mitaonana ianao aharitra mba ho azonay ny fiainana zay efa nampanatenainao saotra tompo de mankataka amin'ny fanahinao masina zay mba hampahiranay hatrany eo mba mankivagina ity tontolo andronay am'ty zoma ty ho zoma ahitanay fifaliana faharetana fedanam-po ary itiavana ianao Andriamanitra tsy iovanay na ao anatin'ny morana ao anatin'ny sarotra na ao anatin'ny fifaliana ao anatin'ny zava-manahirana atao vitany mandrakariva ny fitiavanao ny tanjona hitondranao anay mbino zay tompo mba ho mpandresy hatrany vavaka ho an'ny tanindrazanay vavaka ho an'ny fiangonanao vavaka ho an'ny tokantranonay tsirairay avy Jesosy vavaka ho an'ny fikelezanay nanay vavaka ho an'ny ro mpanabe ro mpitandro ny filaminana mivavaka ho an'ny mpitondra mivavaka ho an'ny mpiray tanindrazana rehetra Jesosy tario izy ireny arovy izy ireny ataovy maharitra amin'ny fanaovana ny tsara ataovy mahakikitra amin'ny fanaovana ny tsara ary omeo fanantenana zay mba ahafahanay maharitra sy miaritra amin'ny fikelezanay mba hitombonay amin'ny finoana sy hitombonay amin'ny fahatsara-piainana saotra Jesosy amen